rahabatsika etra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masaka azo arotsika androany moa dia maro, fa ny zavatra hampatsiarovitsika amintsika mpijery amin'ny YouTube chaîne vaovao malagasy, mahazo antsika mifidy, mahazo antsika misaintsaina amin'ity fifidianana ho avy zao ty amin'ny novambra ty. Tsy haiko manko izy ty na ho tanteraka na tsy ho tanteraka, fa tsy piano ny teny ho antsika malagasy tsy akanavaka na eto an-toerana ny ivelany, satria misy vely rano izay nampanentenay ny filoham-pirenena am-perinasa Andry Rajoelina. Atsika eto tsy mila excuse, tsy mila hoe inona tonga tsy nahavita anazy na inona, fa maro ny fampanantenana nataony ka ho vakitsika eto ny vely rano izay nampanantenainy nefa tsy tanteraka akory azy. Flyover Anosizato, fananganana orinasa Gaspard, katikaty mandeha amin'ny rano sy tendrombohitra, ordinateur isam-pokotany. Andaso alamitsika voalohany moa ka ataontsika hoe numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, flyover Anosizato. Numéro 2, fananganana orinasa Gaspard. Numéro 3, katikaty mandeha amin'ny rano sy tendrombohitra. Numéro 4, ordinateur isam-pokotany. Numéro 5, carnet pokotany misy code barre. Numéro 6, téléphérique. Numéro 7, tonga le 31 décembre 2022 ny bus intelligent 1000. Numéro 8, menaka 3500 1 litre. Numéro 9, vary 1500 litre isang kilo. Numéro 10, pisa atao amin'ny omby. Numéro 11, ambatondrazaka atao mitovy amin'ny pary. Numéro 12, tamatavy atao mitovy amin'ny miami. Numéro 13, tsena politika raha tsy vita ny RN 13. Numéro 14, atao 21 aorantsika Icomore. Numéro 15, hazo 400 mégawatt Tuyara. Numéro 16, hamoronasa Juan Tanora. Numéro 17, Fanisena. Numéro 18, hamboly coton de Tuliar. Numéro 19, Hapinjabola Ani Comore. Numéro 20, usine éthanol. Numéro 21, Tidjal Ranchuni Anatim. Numéro 22, asina palais de sport Otonaotana Anna Fanarachua. Numéro 23, asina double filmanosana Olympia le Bendinga à Afrique Antoyar. Numéro 24, parc éolien. Numéro 25, 50 000 buildings. Numéro 26, des gommandos en Europe. Numéro 27, Hamboul Artemisia à Solvar. Numéro 28, 120 de ppm. Numéro 29, Vidna la vanille de 3 fois. Numéro 30, Asina terrain foot, Manarapent ici, le district Anamfatachim. Numéro 31, Apdina 15 000 Ariari Saksima. Numéro 32, Aptumbo 400 MW Nihirnat. Numéro 33, Alefante 20 Mantoul ni match mondial. Numéro 34, Autoroute 10 km ambavado ny Port Thomas, hatao Antanandava Tamatavy 2. Numéro 35, Parc Canoge atao eo Antanandava Thomas. Numéro 36, hanondraka katsaka any ivelany. Numéro 37, tsy mila mpamatsy vola. Numéro 38, ireo orinasa nikatona ho sokafana antsika avokoa. Numéro 39, mampiasa tablety tsirairay ny mpianatra fanjakana. Numéro 40, hanafatra Big 5, girafe, zèbre, éléphant. Numéro 41, hahazo tany 1 hectare isaky ny tanora. Numéro 42, hanondrana vary any amin'ny ranomasimbe indianina i Marovoy. Numéro 43, fanamboarana toadano lehibe ahafahany mampiditra rano
ho an'ny tanimbara Marovoay. Numéro 44 atao mandrosony Sénégal, Madagascar ary atomboka ao Toamasina izany. Numéro 45 hôtel efatra hatramin'ny 10 étoiles, centre de formation professionnelle ao Ranomafana. Numéro 46 centre thermal lehibe indrindra aty amin'ny ranomesimbe indiana atao Ranomafana. Numéro 47 omby mivosotra hakana taranaka. Numéro 48 hamboly-vary 100 000 hectares ao Toliara. Numéro 49 kapoka manara-penitra marana vary. Numéro 50 popotaina midina afaka 3 andro. Numéro 51 ataoko avy telo eny ny vidiny avanila eto asina la vanille dia asina laboratoire na vanille antisambava. Numéro 52 droit de votre poule malagasy de la diaspora en 2023. Numéro 53 restitution des éparses avant le 26 juin 2020. Numéro 54 planter 60 millions d'arbres en un an en 2020. Numéro 55 sauver Air Madagascar avec un avion de Boeing avant fin 2022. Numéro 56 10 hélicoptères de combat contre Dahalo. Numéro 57 drone de surveillance contre le Dahalo. 58 kits solaires pour 1 million de familles en 2023. Numéro 59 WC parfum à Thomas. Numéro 60 système de vanille dans les Simondéfana afin de prévenir l'inondation. Numéro 51 football sport académie nationale sportive de la haut niveau. Dimbola ex-président entre Shumanins Katsuro. Para izany mivelrano tompoko. Tsy vita andritra dimpoana. Atahoana koa moa zany. Dia mbola misy sahy miteny ve amin'izao fotoana zao fa hoe tsika fanjakana. Mbola misy ve amintsika ety manona fandrakana fa hoe sy tsy fandrosoana. Aiza ny mampanantenana? Aiza amin'izao fotoana izao ty? Nakaiza reo? Mbola sahy foana ve tsika hifidy anazy? Nefa nandritra ny 5 taona tsy vita reo. Hanampy ndray zany tsika ty amin'ny 5 taona manaraka. Mety hitomba an'io roa avy reny io zany velorano apetrany ary ho tantarainy ho tenenio. Ka mahaza mifidy tsika tompoko lahy sy tompoko vavy. Zay no masaka azo roso ka mangataka atsika ho tonga saina na iza ka mazotoa miheno atao amin'ny farany misaotra tompoko lahy mankatelina tompoko vavy.